atolotry ny radio plus ho anareo mandritry ity herinandro ity. Faustin tantara mitohy nosoratany Iazarandriamanalmanana. Ireo namelona ny tantara Priska Rakotoarmanana, tolotra Andrianarson niaraka tamin'ny Romi Armanana sy Iazarandri. Nandray feo Iasina Rafamatana-Tsoa na Natotosa Iazarandri. Andro voalohany tegna ohatran'izao foana moa zany tegna lary Faustin. Sa misy fiovana mihitsy nandritra n'izay 7 taona zay. Vao mihiratra dia mitsangana manadio ny fiaran-dramiseo entina miasa. Avy eo manadio ny tokotany iray manontolo. Vitsy zay dia mikarakara ny zaridaina sy manondraka. Rehefa tonga ny amin'ny folo dia miomana dia mitondra ny tialamaeva kely any ampiasana ny madama omena nono. Rehefa tonga tao trano iray dia mampirina sy manadio ny hevitra rehetra. Ny ambiny amin'izay moa dia mitaiza zaza mandra-mahatonga ny reniny amin'ny telo sasany. Rehefa alina indray ny andro dia matory indray rehefa avy misakafo hariva. Tonga ny maraina dia mitsangana dia mitovy amin'izay foana ny tontolo andro. Tena efa ho leo ihany andraindraika. Raha ny tiako izao mivoaka ny velany ihany dia manam-bola be anaovana nyity rendrarendra rehetra ity. Mbola nofinofy ilay izany a. Proviny izany no tanteraka. Fa na izany aza nefa tokony eritreritra n'izy mivady ihany aka. Raha tsy ery zareo niahatra angamba dia efa tsy haiko intsony ny hafarako. Mety efa teny amin'ny fanariana Jordira angamba ny trano finena ny lara fosy. Faustin, mekara ty ianao ingana fa tara e. Hoay le aza. Tena variana be teto. Madama ka iza miantso efa hela zany. Ho avy ray madama. Tena tezitra be ny fiainako ny feony zany. Aleo hiazakazaka ankena fa sao dia mahazo eto indray. Fa ianao moa zany dia tsy mba tonga saina mihitsy afiatsoana ohatran'izany foana. Efa miteny afa tsy mila miandrirana ao afa mba matsapa-teny. Ka iaho mahita madama hoe iaho zany. Tsy mila be fandahatra eo. Efa hita zao fa betsaka ny raharaha miandrato isa-maraina fa tsy haiko hoe inona ny mampitongizina anao ohatranao foana. Sady amin'izay atsoana be marena ohatran'ny reniny reny. Ka zany ho aho fa nandinika aho hoe ilaiko mody manazava be eo e. Mandeha ana isolo le rano mangotraka ao ambony fatanao fa anaovana biberon le zazy io. Avy eo ianao mitondra zany an-jaridaina fa za mbola hiomana vetivety. Ka mbola sy voadioko angeny tokotany ao e. Vao teo ampamafana mihitsy aho zao ianao ny antso iny. Rehefa avy eo indray tohizan'izany fandana aloha entoany izy. Omeo azy ny sakafony dia rotsorotsy izy mba atory tsara fa mety tapatory koa angamba izy dia mila vaniny be. Fa manino ndry? Ao ary. Ao, dana aloha any amin'ny fosy fa hiomana vetivety mamoa andeha hiasa. Dana mitsangatsangana resy fosy. Ory Veronika, fa ny atara sy avorokana mihitsy ve ny davinao e? Andry kaky io. Ay moa efa ela be liva ny andry anatao ambany tao. Efa 10 minitra angamba zaiko. Ka za koa anie mbola sahirana tamin'ity zazy ity fa tsy fantatro izay nahazo azy koa maraina teo e. Za raha mba nisy taona ny diovana kely fotsiny teo. Ka aleo azy zay mianaka hivoaka e. Mety tsy dia ampy-rivotra koa ngamba ato amin'ny efitranonareo ato madamako. Nefa ilaina mihitsy ny rivotra madio maraina fa ndana hoentinao any izy fa zalozanao manao dokotera eo e. Dia hoento koa ty sakafony ity. Atao izay hampangina azy aingana aloha. Veronika, efa mifitsifefangeo azy aho e. Ho avy re. Ary azaka zitina be vao maraina ohatran'izao fa mandriraka ka. Ny akanjoko ary ty mbola tsy vita pasoko akory. Ary aiza indray koa ary le kiraroko teo. Mandriraka mihitsy fa rehefa tara ohatran'izao ihany vao tadiavina le fatina talon reny. Tena andeha kosa raha mbola ela ianao ka mandehana taksi. Efa miezaka no haingana re e. Fa tsy hitanao koa ve eo mbola be dia be ny zavatra karakaraiko ato e.
ao voay am'izay vavady ory fosy a ory fosy a fa aloha zany le kiarla ty makaiza indray ary efa tararagna de tsy maintsy mbola mosy anidy an'ity indray manirikiry vo maraina daholo tsy vady tsy piasa fa tsy amin'io tsy hoe makaiza mbola lasa nitondra maheva ny anjaridaina angamba izy ty hoe tsy nety nangina mihitsy mantsy le zaza akademy voandray ary ianao manidy an'io e za mba efa nanokatra de tsy hitanao ve za fa mbola manao lokomena sy manamboatra ny tarehako e sady sody simba indray vernihako vo mandray an'io vavahady io aka de tsy maintsy za ihany zany ny anao an'izany fa zay anidy kely an'io koa ve de manina fa inao koa zany rehefa tsy anidy ianao de aleo eo zany za kosa aloha tsy mahavoaka antsony e enao ty tena mila ankalevo mihitsy ndraika mariny aiza rangano izy hoe mbola manao taresy lokomenatra ty anaty fiara nefa efa ho atsasakadiny miandry anao mampiditra kirasy akanjo fotsiny ny olona ka tsy maintsy mila fotoana ary liva iomanako a sa tadiavinao akanjo miforiporitra sy volo misaritaka zany hoe toko andeha iasany ka maninona nefa raha natao aloha zany zao nge efa mifidy sasany sady ny lalana mbola miampy ambotaiazy enao nefa ty mbola ateriny tsy amsiva vo tonga ny ampiasana ka efa niezaka mifota amin'ny 5 afa tsy tratrako ka ataoko ahoana ary ny sakafo maraina andrahoako ny akanjo maheva sy ny fitaovana rehetra ilaina mandritra ny tontolo andro tsy maintsy homampo ny akanjonao sy ny sakafo atondronao mbola enjehako koa ka ampifoaza loloha rehefa hitanao fa tsy tratra efa aloha ange zany riliva e sa tadiavinao amin'ny telo maraina ny hitsangana eo ampandrina eo ka raha izany moa no ilaina maninona fa tsy hoe tokony hifanampitsika dia amin'izay vita aloha ny fiomanako indri fa zanga tsy manampy anao ka efa tamin'ny 5 koa nge zary veronika noho ny fo sa tsy raha inao ny fidirako tao ambanin'ity fiara ty tamin'ny 5 sasany maraina fa rehefa mitaingina sy tsy tary anao dia ampy anao zay ka tsy isan'andro anie zany e fomba androany ianao nanao an'izanoko be zesy teo ny ange rehefa mbola miratra amin'ny masoko roa dia tsy maintsy manao e mareniny ianao fa mahakararendova vao maraina ka makizitina fotsiny ka ianao ihany mampiditra dia volo vao maraina eoko ary tegna ny famary be izy mivady miala teo tena henoko atraria lavitra re mihitsy ny vazavazandra amsi ny vavahady ary ty tsy avohidy tsony fa tonga de lasa ry zareo ny mahagaga de tato ato zay izy mivady oatra ny lasa mifamary sy miady foana isan'andro zany raha sy tabataba foana ny fiainana ato trano ato fa misy inona ary nefa nge zasa mahasikaritra hoe nisy fahadisoana nataon'ny ray tamin'ny zareo ary matetika aza moa zavatra kely samy misy dikany no iaingan'ny ady de lasa korotana avy eo za moa de aleoko manampitsofina fa maheva kely ny mampalahelo odry ary rehefa resy torikaikala aleo tonga de hampatoriana ny an-trano aloha ty mbola besaka ny raha atao zay efa voky izy zay fa mandehana amin'izay miverina mody nareo ry fosy rehefa noana izy any an-trano any dia ameo biberon amin'izay fa izy ve zany madama sa mbola afaka omena sakafo mihitsy za zany mahita hoe ohatra ny efa mahalaitra vary sy heny reo nifikelindreo aza mitapitapy kely ry fosy zaza voafiry volana eo ka omenao vary sy hena ahoana dia efa miteny zay so dia asesika any ambavan'io zaza io any daholo sy sakafo hitanao ao an-trano ao ka indraindray izy mety mba efa hoe leo an'le bisika izy ronono tsy mijanony tiako tsy misy an'izany tsy mbola azo mena ankoatran'izay aloha izy fa zay ny zaka mivavoniny ary mandehana amin'izay nareo miverina motsy efa hiditra any ampiasana ka hay eny ary madama ty atao fre dia aza tonoana mihitsy manoro anazy rehefa tonga any an-trano sa ho adinoko re zao efa zany foana nge ny fiainako isan'andro ao oay saika adiniko fosy mba hividany kosy ranona izy rehefa mahita mpivaritra nareo amin'izay mba nyloka ariva sisa no entiko renareo teo Faustin
tantara mitoy nosoratany Iazarandriamanalmanana. Ireo namelona ny tantara Priska Rakotoarimanana, tolotra Andrianarson niaraka tamin'ny Romi Armanana sy Iazarandria. Nandray feo Iasina Rafamatana-tsoa na Natotosa Iazarandria. Mbola itoy